Hiditra avy hatrany ary isika ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika sy mikasika ny fihaonana izay ho tanterahana ny Dar es Salaam ny Tanzania. Namoaka fanambarana momba ny vaovao nivoaka tato ato moa mahakasika indrindra ny fivorian'ny vondrona SADC amin'ny Dar es Salaam Tanzania izay ny bramatry ny vondrona SADC eto Madagasikara. Tao anatin'izay no nilazany fa ny fanasana nomena ny filohan'ny teteza mita sy ireo tompona andraikimpanjakana afrikana mpikambana ao amin'ny vondrona SADC. Ny anjinjiny ary. Nanomboka androany ny fivoriana tsara-potoana izay atrehan'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernementan'ireo firenena ao amin'ny vondrona SADC raha nitaritra azy avy any Dar es Salaam renivohitra Tanzania. Mahakasika ny raharaha malagasy dia efa nisy ny fihaonan'ireo firenena mikambana ao amin'ny troika izay misahana amin'ny politika, ny fiarovana ary ny fandriampahalemana ao amin'ny vondrona SADC. Io tolakandro io dia nihaona tamin'Andriamatoa Thomas Salomao, sekretera mpanatanteraka ny vondrona SADC, ny filoha tanzaniana Kikwete izay lehibe an'ity troika ity ary notronon'Andriamatoa Jacob Zuma, filohan'ny Afrika Atsimo. Nanatrika izany feonan'izany ihany koa Andriamatoa Joaquim Chissano izay mpanelanelana ny krizy malagasy. Fa io tolakandro ihany koa dia namoaka fanambarana amin'ny bramatry ny vondrona SADC eto Madagasikara ary nanome fanazavana ny fanasana amin'ny filohan'ny teteza mita. Araka ny nambary dia nomena fanasana mitovy amin'ireo filoham-panjakana rehetra ao anatin'ny vondrona SADC ny filohan'ny teteza mita ary mitovy amin'ireo fomba fanao tamin'ny fivoriana indroa taona tany Seychelles ny tanterahan'ny sekretera mpanatanteraka ny vondrona SADC tamin'ity fivoriana natao androany sy rapitso any Dar es Salaam ity. Nanamafy kosa ny vondrona SADC fa mikatsakatrano ny famahana ny olana eto Madagasikara miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny tondrozotra. Nampatsiahy koa izy fa ny tondrozotra ihany lalana fahana mamany olana eto Madagasikara.